Nampidinina ny fiaramanidina hihazo an'i Guagzhou fotoana fohy mialohan'ny fiaingana ny lehiben'ny faritra sy tompon'andraikitra sasansasany eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany ny zoma lasa teo. Androany moa dia nisy ny fiaonan'ireo lehiben'ny faritra tamin'ny mpampahalala vaovao nahafahana namantatra ny tena antonden'izy ireo any Chine. Raha ny fanazavana izay noentin'ireo lehiben'ny faritra tamin'ny mpampahalala vaovao androany dia tafajoro tamin'ny taona 2024 ny comité ad hoc de suivi natao mba hanaramaso ny asa izay ataon'ny orinasa mainland izay ahitana tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany sy ireo lehiben'ny faritra voakasiky ny asan'ny mainland. Tafiditra ao anatin'ny fitsipika anatin'ity comité ity raha ny voalaza ny fisiana fivoriana ara-potoana izay misy atao eto an-toerana ary misy atao any ivelany. Ka tafiditra ao anatin'izany ny dia izay saika ataon'izy ireo tany Chine farany teo rehefa avy nahazo fanasana avy amin'ny mainland izy ireo. Ka amin'ny le 5 juillet andeha zany dia andeha hanatanteraka anireto zavatra reto. Inona ny programme? Ny programme agny efa ato daholo zany hatramin'ny le 6/07/2013 première réunion du comité ad hoc, visite du bureau de Guagzhou, sino-africain, ressources investissement à Shenzhen, suivi d'une réunion de constatation et de mise au point du déroulement du séjour en Chine et adoption de l'ordre du jour et émission des points divers. Le 7 juillet 2013, deuxième réunion du comité ad hoc, approbation de la réhabilitation de la route nationale numéro 5. Troisième réunion le 8, présentation et adoption des documents cadres de développement socio-économique des 5 régions. Voalazan'izy ireo fa raha ny fahazahon-dalana anatanteraka iraka na ordre de mission no ilaina dia atao izay azahoana izany. Nosorosoritan'izy ireo fa hijery ny fampandrosoana ny faritra no tena antonjy. Roety sy iray tapitrisa euro ho an'ireo faritra 5 voakasiky ny asa izay ataon'ny mainland no tokony ho azy mba hamatsiana asa fampandrosoana raha ny voalazan'ireo lehiben'ny faritra. Ny lehiben'ny faritra Cr Analanjorofo moa dia nanamafy fa tsy maintsy mandeha any Chine ampisy izay fampandrosoana ny faritra izay. Ny kolonel Nampidinina lehiben'ny faritra Atsimo Atsinanana dia nanoritsoritra amin'ny mahamiaramila azy fa manaja ny atao hoe hiérarchie na ny antanan-tohatra ary nanamafy fa tsy manohatra ny fitondram-panjakana izy ireo satria ao anatiny ihany fa kosa mitondra fanazavana mikasika ny zava-misy.